Ny olona dia nanao izay tokony natao, ny olombelona fa tsy ny olona, satria ny olona dia vovoka tsisy fofinaina avy amin'Andriamanitra, mbola tsy netsika fa polonga tany vakiony Genesis 2:2. Fa rehefa nitsofin'Andriamanitra fofinaina mahavelona ny olona dia lasa olombelona, izany hoe misy fofinain'Andriamanitra ao amintsika, misy parti an'Andriamanitra ao anatintsika, izay olombelona tsika tsirairay avy. Dia araka ny famerenana sy ny lesona rehetrarehetra izay nitenenina foana hatramin'izay ny azo rehefa tsoahana miala ao anaty tany satria ny tenen'Andriamanitra hoe aoka ny tany amoaka zava-mananaina, azo fihinam-boa, dia rehefa tsoahana ongotana miala amin'ny tany ny azo dia maninona? Maty, olana izany. Dia ohatran'izay koa ny trondro rehefa nitenenina hoe aoka ny rano amoaka zava-mananaina, mihetsiketsika ngeza be, tsisy hoe trondro dia fa trozona no misy. Dia rehefa alainao reny hazan-drano reny ka avoaka miala amin'ny rano, dia mety hoe velona ihany fa miandro ny fotoana hafatesany. Izany hoe tsy teo amin'ile nilana sy namorona anazy dia lasa miteraka olana eo amin'ny tsirairay. Hoy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ny fitiavantsika amoaka vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy mila fixateur. Fixateur voalohany vavaka, fixateur faharoa tenin'Andriamanitra, ary ny fixateur fahatelo communion. Ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany mila manaiky tsika tsirairay avy ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Tsy maintsy complet ireo fixateur ireo dia tarihan'ny fanan'Andriamanitra tsika, izay vao mety ilay izy. Alleloia. Ny olana hoy ato eo dia vokatry ny nataontsika ihany. Andao identifientsika hoe inona ilay olana, satria nanomboka teo amin'ny fotoana ny elan'i Adama tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tafasaraka tamin'ilay fofinaina izay nomen'Andriamanitra azy, tsy nankatohan'Andriamanitra intsony Adama, dia lasa teraka ny olana teto ambonin'ny tany. Dia nanomboka teo ao amin'ny bokin'ny Romanina, dia noho ny nataony anankiray dia lasa mibabiny nataontsika rehetrarehetra sofa tonga Jesosy. Ny olana izany dia efa misy vahaolana fonina foana. Amen. Mety tsy Adama ianao fa misy vahaolana fonina ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho identifientsika ny olana dia homenanao ny tokony atao araka ny soratra masina. Alleloia. Ny olana tonga rehefa tsy ampiasainao amin'izay zavatra tokony ampiasaina azy ny zavatra anankiray. Tsisy olona mitaingina taratasy, bateau taratasy eny ambony rano. Tsisy olona mampiditra moterana 2 chevaux ao anatina BM be anao course. Fa raha tsy izany kisitra izy. Olana izany. Raha vao tsy zavatra tokony hanaovana azy no ampiasainao amin'ny fotoana anankiray dia miteraka olana. Izany hoe misy antony izany. Hoy izy ny bokin'ny Hosea hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana na vokatry ny tsy fahampian'ny connaissance dia misy problème ao. Dia ireo zavatra eo amin'ny fiainantsika ireo dia misy zavatra nomen'Andriamanitra antsika be da be mila fantatritsika hoe inona ilay izy. Ny zavatra misy nefany efa mitranga ilay olana, izay tsika vao manana ohatran'ny karazana hoana reny fitenenana izany mijery aty aoriana hoe fa inona no nahatonga an'ilay problème. Sofa misy ny sekoly famana olana androany. Alleloia. Misy zavatra be da be men'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ohatra izao ny maso. Raha hiresaka maso alohan'ny hidirantsika amin'ny votoatiny resaka. Inona ny antony ilana ny maso? Ny maso ve miteraka problème? Tena miteraka olana ny maso. Hoy izy ny Salamy 8:7-7. Avelio ny masoko tsy hijery zava-poana. Amin'ny fotoana izay anatodiako ny masoko hijery zava-poana, zavatra tsy misy dikany. Amin'ny fotoana izay ananako vision terrestre, hiteraka fitsiriritana zavatry ny tany eto amin'ny fiainako, dia lasa manana olana. Identifientsika aloha ny olana dia omena ny solution. Inona no tokony atao? Aviliko ny masoko tsy hijery zava-poana, tsy mijery zava-poana, fa misy fifantohana tokony omeko mba tsy hahatonga an'ilay olana eo amin'ny fiainako. Ambeno ny masonao, arovo ny masonao. Hitantsika teo amin'ny fiainan'i Davida, tamin'ny fotoana izay tsy niambenany masony dia lasa nijery an'izy izy, any Batseba izy.
tsy naintsy nisy vokatra nisy olana ny fijereny amin'ny batseba io tsy hoe tena sakafony maso hoe fomba fitenen'ny tanora zany fitenen'ny bandy rehefa mijery vehivavy dia hoe reny ny sakafony maso fa mibandy atao amin'ny tompo tsy mila n'izany sakafony maso zany tsony alleloia alleloia ozy izy joba nampaniny ekeko ny masoko tsy hijery zazavavy davida ny teny hoe avilio ny masoko fa ny joba ampanekeko ny masoko tsy fangatahana amin'Andriamanitra hoe avilio ty masoko ty efa nomenanao le maso anjaranao mampiasa azy omeo le décision avilio ny maso ampanekeko ny masoko tsy hijery zazavavy misy fomba fiteny hoe tandremo hoe maso mijery tsy mitondra mody aiza koa misy an'izany mijery fotsiny fa tsy mikasika tsy diso zany oabola ny tany zany ahoana ozy Jesosy raha ny masonao akavanana mana fotoananao dia ahoana tsy hoe mangataha amiko mba ho esoriny izy zay hoe nytenen'i Jesosy esory hiala aminao esory hiala iny ka ary ho afaka aminao fa masoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no very any amin'ny elo Matthieu 5:29 tsy vavaka mangataka mba tsy hijery intsony hoe Jesosy aza atao mijery intsony fa décision ampanaiky ny maso tsy hijery intsony manomboka androany ty masoko ty tsy hijery zazavavy tsy hijery raha manambady tsy mijery zazavavy intsony raha tsy manambady raha mbola tsy vonona ny anambady aza mijerijery fa kapana reny fantatritsika fa misy olona mibaby olana satria tsy voafehy maso lasa misotro toaka satria naninona vokatry le maso tsy voafehy tamin'ny taonjato tany aloha tany eny taonjato fomba fiteny azy fa tany aloha tany tsy voafehy le maso dia naninona lasa tafiditra tany amin'ny firaisana ranofo hitantsika izany teo amin'ny tantaran'i Adama sy Eva nijery izy dia hitany aloha hoe mahatsiriritra mampitehinana le azo nanomboka teo amin'ny fijery le izy dia avy eo amin'izay teo amin'ny fijery le izy dia aritandra vehivavy ozy izy fa tsara ho fihinana ny azo dia nanotazany fijery nivadika teo action teo amin'ny tanana dia lasa nihinana niditra tany anaty nenina rehefa avy ao miangavy esory ten'izao ozy izy Jesosy ranomasinao akavanana mana fotoananao esory ala iny ka rio ho afaka aminao fa tsaratsara kokoa aminao ho antsika tsirairay avy raha very ny iray momba ny tena ka tsy ny tena rehetra no ariana any amin'ny elo rehefa tsy vitako zany ny misaraka amin'iny dia misaraka amin'Andriamanitra iny izay ny tiany Jesosy tenena na izaho andray décision anary an'ilay fahotana hisaraka amiko na ilay fahotana anary an'ilay olona izay tsy mety hisaraka aminy any amin'ny elo olon-kendry daholo tsika tonga eto afaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy amen filanofo filamaso raha resaka fo indray inona ny olona nateraky ny fo rehefa diso ny ampiasaina ny fo dia lasa potika ny fo lasa maratra ny fo lasa leo ny tenenina ny vava fa anao anatin'ny fo ao lotika lasa kriko inona ka ny tokony ampiasana ny fo tokony santimaka ve ny fo misantimaka inona ny ao anatin'ny fo ozy izy Solomona aza mandreborebo ny fo ity raha mbola tsy fotoanany toy ny kiran'ny Solomona toko 4:7 toko 7:5 ary toko 8:4 ozy izy ny Deutéronomia tiava vahiny tiava ny namanao tiava ny fahavalonao ny fitiavana dia décision ny fitiavana ao aorianany andrenesako ny tenin'Andriamanitra dia inona ny tokony ataoko manapa-kevitra ankatoa fotsiny tsotro izao tonga dia fakatoavana tsy miandry tsy asiana sentiment io fa tonga ny teny ok ankatoa izay le tenen'ny pasteur Aina Tantely milatsaka ny teny vao miteny ny lehibe dia ahoana à vos ordres mon général iza ny tokony hanolorana ny fo fa maninona ny olona no maratra ny fony fa maninona ny olona no potika ny fony
Andriamanitra irery ihany no tokony hanolorana ny fo. Dia ahoana zany ny vady? Teo amin'ny alitara inona natolotra ny vadinao? Peratra fa tsy fo. Hoy izy Andriamanitra hoe anaka atolory ahy ny fonao. Tsy afaka sady omenao an'Andriamanitra ny fonao no omenao olona hafa. Amen. Omeo an'Andriamanitra ny fo. Izay mahatonga an'Andriamanitra ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Fa tsy hoe omeo amin'ny vadinareo ny fonareo. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Fa tsy hoe omeo amin'ny vadinareo ny fonareo. Mahatonga le problema dia zao rehefa diso fiantefa le fo dia lasa potika, lasa rava. Ohatrany hoe ianao andeha eny ambony ranomasina, ny entinao eny ao anatin'ny onjabe lakana kely tsisy voalina tsisy inona diso zany. Alleloia. Tiako atongavana dia zao eto am-pampidirana hoe fantaro inona sy inona avy ny zavatra ampiasaintsika momba ny tenantsika. Fa hoy izy ny bokin'ny Hosea hoe ny ataon'ny olona ny mahasimba ny alehany dia ahoana? Amin'ny Jehovah no sositra ny fony. Nomen'Andriamanitra fitaovantsika, nomen'Andriamanitra tenin'Andriamanitra tsika, nomen'Andriamanitra fixateur tsika. Andao fantarana inona ny antony ampiasaina andreo dia aza ampiasaina amin'ny zavatra diso hoe inona ny tokony atao hitoetra ao am-po? Tenin'Andriamanitra. Tandremo ny teniko ary raketo ao am-ponao. Mila mametraka mandrakitra tenin'Andriamanitra ao am-pontsika. Tsy ny vavan'ny olona mila raketina ao am-po fa ny tenin'Andriamanitra. Raha vao vavan'ny olona sy taim-bavan'ny olona ny raketintsika ao am-po dia simbontsika. Fa ny tenin'Andriamanitra ny atao ahoana hozy izy ny tenin'Andriamanitra? Diovo ny fonao. Tandremo ny fonao. Aoka adio am-po fa tsy mahita an'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra tsy raha hijery antsika izy tsy hijery hoe iza ny nandoto ny fonao. Tsy any amin'izany Andriamanitra. Raha hijery anah Andriamanitra dia mijery hoe madio ve aloha ny foko. Tsy ahita antony hafa Andriamanitra hijerena anao hoe fa naninona ny fonao no naloto, iza ny naninona anao. Non, zano anao compte rendu anatrehan'ny Andriamanitra. Noho izany manana tombontsika nadiovana ny fo, ny fotoana. Rehefa kaingakaingana ny fotoana. Ny faherezako dia mifamatotra betsaka amin'ny fampiasako ny fotoanako. Ny olona mahery dia mahay migere ny fotoanany. Mila haiko zany no migere ny fotoanako. Ahoana ny fomba hidépenseko ny fotoanako? Zany no mandreraka olona maro. Kanefa zany no tombony antsika androany. Androany zao andro tsy fiasanana dia fetin'ny asa ary. Raha journée ana pizza, miazakazaka mihinana pizza, fetin'ny asa tongontsika miasa ho an'i Jesosy manamboatra ny toe-pontsika. Alléluia. Ahoana hozy izy ny voalazan'i Jesosy? Luc 21:36. Fa miambenaka mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Alléluia. Mivavaha mandrakariva koa mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Marina koa izay. Fa ny eto ndraisitsika hoe fa miambenaka mivavaha mandrakariva mba ahery ianareo. Zany hoe ny fototry ny faherezana, ny olona mahery dia izay olona mahay migere ny fotoanany, mivavaka mandrakariva, fa tsy hoe izay olona manabokona, tsy hoe izay olona matanjatsaina, tsy hoe izay olona arak'izay ahitany fiarahamonina azy, fa izay olona mivavaka sy miambina mandrakariva, mahay migere ny fotoanany, tsy variana miresaka, tsy variana miady hevitra, tsy variana mitsongoloka fiainan'olona, fa mivavaka, tsy mitsahatra. Tesalonianina voalohany 5:7-7. Alléluia. Alléluia. Rehefa tsy voafeny vava dia lasa mandratra olana zany. Rehefa tsy voafeny vava dia lasa manao promesse dia tsy tanteraka olana zany. Rehefa tsy voafeny kibo tahaka ny Esau dia manino? Hébreux 12:12-17. Fandrao izy olona mijangajanga tsy manaja izay masina dia tahaka ny Esau izay mivarotra ny fizokiny azahoany anina indray-mbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tandovan'ny fitahiana izy dia nilavina, fa tsy nahita izay bebahany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso ara. Ny tsy fifehezana ny zavatra izay omen'Andriamanitra antsika dia miteraka nenina raha tsy voarécupéré aingana. Neny Esau tsy vitany ny feny kibony, nanakalo fizokiana tamin'ny resaka voanemba, resaka sakafo, baba. Dia nantomany fatratra tamin'ny ranomaso ary izy. Tsy vitany ny récupéré an'izay fizokiana izay. Aza atao tsintsiina ny zavatra nomen'Andriamanitra anao. Rehefa mbola velona nefa dia misy antenaina. Afaka récupérena daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fisainana efa mateti-piavy atao amintsika. Ny vava teo fisainana, fehezon'ny saina. Tsy hanana fieritreretana madio.
dede no manipy fieritreretana madio ao anatin'ny loha devoly zany fa tsy le olona mananarina dede fantatrao ao ny devoly no manipy fieritreretana maloto any anatin'ny saina manimba finoana raha vao tsy voafeny saina araka le toriteny tamin'ny herinandro dia manino potika ny finoana vaky sambony amin'ny finoana tena disy fanantenana tsy hitako tsony zay atao efa manino ianao no tsy mahita atao tsony verena aingana nampiasainao tamin'inona ny sainao nampiasainao tamin'inona ny sainao fa maninona ny very ny finoana fa nga ianao mitondra azo fijaliana ohatra ny Jesosy raha tsy kivy avereno inona ny antony fisiany saina misaintsaina teny amen hoy izy Jesosy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny ray any Jesosy ny olana dia zao hoe tsika mieritreritra azo ny zavatra rehetra tsy mandalo ao amin'i Jesosy hoy izy ny teny ao amin'ny Luka 10:22 ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko efa nomena an Jesosy natolotry ny ray an Jesosy ny zavatra rehetrarehetra dia amin'ny fotoana izay hikatsahantsika ny zavatra rehetrarehetra tsy mandalo ao amin'i Jesosy dia mpangalatra tsika mpangalatra izay rehetra tsy mandalo tsy miditra eo amin'ny vavahady ninona ilainao Jesosy ny solution Jesosy ny ilainao fa tsy le zavatra ao ambadika Jesosy aza mikatsaka le zavatra ao ambadika Jesosy fa midiry eo amin'i Jesosy miombona eo amin'i Jesosy manana communion alleluia alleluia zay ny olana teo amin'ny fiarahan'i Jesosy fiarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra dia nisy toerana anankiray zay nitrangana karazana olana be da be tao a Betania izy io alleluia tao a Betania izy io dia ao amin'ny Matteo 4:20 dia ovakitsika kely angamba ny ramba mety azafady namana teknisianina Matteo 4:20 manomboka dia tao a Betania dia miseho karazana olana be da be tao a Betania misy karazana olana be da be ho hitantsika rehefa avy eo fa zao le olana mety efa teo foana fa rehefa teo Jesosy dia mipotra amin'izay le olana ohatra tsika tsirairay avy tonga eto zao tsika tao anaty teny tonga eto tsika dia mietrehitra hoe mety fiainana fa rehefa tonga teo a Betania niaraka tamin'i Jesosy dia nitsikafokafona teny daholo aika ao fiainako misy an'izao aika zaka mbola misy an'izao atao anatiko aika maninona ny ohatran'izao misy an'izany angamba eo amin'ny fiainantsika angamba fa ovakitsika le izy vaovao mafaly aloha ao anatina rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika dia efa teboka anankiray ngeza be zay satria Jesosy ny fahazavana rehefa tonga ny mazava dia mitsilo ny efitrefitra rehetrarehetra any hoe aiza ny loto aizany ianao zao tsy hamafatra anao anaty délestage tsika eto Madagasikara manjaka ny délestage fa tsy hamafatra mihitsy ianao hoe tsisy jiro tsisy labozia dia vafanao tsisy ohatra amin'ny tsy mamafa ihany zany fa rehefa tonga ny mazava mitsikafona daholo amin'izay ireo zavatra rehetrarehetra any anatin'ny fiainana any dia ohatran'izay rehefa tonga Jesosy aza matao ohatra fa ho apotrapotra an' Jesosy daholo io dia inona ny tokony ataontsika rehefa apotra an' Jesosy le izy amen jery karazana olona vitsivitsika karazana olana vitsivitsy izay nitrangatranga be da be tao a Betania dia inona ny nataon'i Jesosy iza ny tafita iza ny rendrika tao anatin'le izy ahafahantsika mandray lesona hoe ahoana ny tokony atao sao dia mbola misy an'izany atao amin'ny fiainako Jesosy raha tsisy an'izany tsony arovy mba tsy ho tratran'izany ary ao ka hipotra daholo ireo zavatra izay tsy metimety rehetra alohan'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra amen amen Matteo 4:20 ary rehefa vitan'i Jesosy zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe Jesosy fantatrareo fa rehefa afaka indroa andro dia ho tonga amin'ny Pasika koa ny zanak'olona dia atolotra ombona amin'ny hazo fijaliana roa andro mialohan'ny isam-bolana an'i Jesosy niresaka tamin'ny mpianatra Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy andiny fahatelo ary tamin'izany dia nivory ny lohampisorona sy ny lolona teo ankianjany tranom-pisorona be atao hoe Kaiafa ary nihevitra izay isam-bolana an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy eo dia efa misy karazana fivoriana anankiroa sady hitantsika Jesosy ary mivory miaraka amin'ny mpianatra ary amin'ny andany anankiray lohampisorona sy ny lolona teo ankianjany tranom-pisorona be karazana fivoriana anankiroa
jesosy ary amin'ny toerana anankiray mamoro mampianatra milaza programa ny loham-pisorona sy ny lolona mikondoa hisambotra an' jesosy miara-mihevitra hisambotra an' jesosy amin'ny fitaka miara-misaina amono an' jesosy inona ny lesona azo tsoahana amin'izany eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy karazana fivoriana roa foana le fivoriam-pisorona be mamono an' jesosy mety hoe tsy hita maso le izy amin'izao fotoana izao fa ny toerana misy atsika ve fivoriana mampahazoaina an' jesosy sa mamono an' jesosy izay ao anatintsika inona ny resaka ataontsika inona ny zavatra ao am-pontsika tsika ingendra indray mivory amin'ny tenantsika rehefa tsy miresaka iny tsika fa tsika rery ny ao an-trano ao dia mivory amin'ny tena ny filazan'izany mandihy ny tena inona ny zavatra alefantsika ao anatin'ny sainao mamono an' jesosy ve sao dia mamono an' jesosy fa karazana fivoriana roa ihany no misy mamono an' jesosy sy mamelona an' jesosy tsy mampahazoaina an' jesosy sy mampahazoaina an' jesosy safidio iza ny fivoriana alehanao mino fa isafiditsika manomboka androany igeren'ny fotoanantsika igeren'ny fieritreretantsika igeren'ny vavantsika hoe fivoriana amelona an' jesosy ampahazoaina an' jesosy hienon'ny programa an' jesosy tahaka izao amin'ny sekoly izao fa tsy fivoriana sanatriny izany amono an' jesosy alleloia ny mpanao ratsy dia tsy misy tahotra ao anatiny eo amin'ny andiny manatraka misy tahotra ao anatiny azafady kanefa hoy izy andiny vadimy tsy amin'ny andro firavoravoana fandrao isy tabataba amin'ny olona matahotra ny mpanao ratsy tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy matoa ny olona iray mandeha amin'ny maizina dia misy zavatra tsy milamina ao ozy izy jesosy mandehana eo amin'ny mazava mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo isika rehefa te handeha amin'ny fanahytsika dia tonga eo amin'ny fotoana misy ny fanatrehan'Andriamanitra verina any amin'ilay fixateur le nitenen'ny pasteur miamina teo fotoana misy ny fanatrehan'Andriamanitra fotoana misy teny fotoana mitahiry ny fanatrehan'Andriamanitra alleloia safidio mandeha amin'ny fanahy fa aza mandeha amin'ny nofo ilayntsika foana ny mamantatra mamono ny fanahy ve zany sa mamelona ny nofo rehefa mamelona ny nofo dia atsanony amen amen andiny fahenina ary noho ny tamin'ny Betania jesosy tao an-tranony Simona boka dia nanantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoahangy alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra ka nahidiny tamin'ny lohany zany raha nipetraka nihinana izy fa nanony nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe inona no anton'izao fandaniam-pony izao fa menaka azo namidy lafo be iny dia maninona no mena amin'ny malahelo mahagaga eto Simona boky Simona nefany jesosy sy ny mpianatra niditra tao an-tranony Simona boka zany hoe io abokana io zany azontsika raisina tsy voasoratra moa zay fa tsy abokana hita maso ety ivelany fa abokana tany amin'ny toe-tsaina dia inona ny atao hoe abokana ny abokana zavatra mamindra ao zavatra tsy mampahazo aina zavatra mangididy zaloha mbola tsy boka mino fa tsisy boky tsika eto fa zavatra mangididy dia zavatra mamindra ao dia rehefa tao an-tranony Simona boka niditra tao jesosy tonga amin'ny vehivavy anankiray mitondra tavoahangy alabastara feno menaka manitra dia nahidiny tamin'ny lohany io tavoahangy io nitehiriziny tany nafeniny tany fa rehefa niditra tao an-tranony Simona boka izy dia tafiditra tao koa ilay vehivavy dia zavatra nafeniny tany zavatra nikonokononiny tany lasa nisokafany teo amason'i Jesosy sy teo amason'ny olona rehetrarehetra dia lasa nahidiny dia lasa nareo hoe menaka manitra be le izy ao raha tsy nisokafany iny tsisy nafantatra hoe menaka manitra vety fa noho nalatsaka le izy dia tonga dia fantatry ny olona hoe hoay menaka manitra sady menaka sarobidy rehefa ao a Betania mipotra daholo ireo miafinafina rehetrarehetra lasa fantatra hoe hoay zaka mbola maivava misy miteny ay zaka okay zaka mbola manana fieritreretana maloto misy zavatra nitehirizina ela be tany fa tsy maninona hoeto eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoeto eo amin'ny Jesosy fa zay le Betania mila eo le izy dia mivoaka ho azy le izy alleloia tsy nanao fananiana jerefy tsara fa rehefa mandeha ny ten'Andriamanitra ao aorianao dia rehefa nandeha ny mpianatra dia rehefa nivakiny le vehivavy le izy dia nivoaka le nafen'ny mpianatra tany anatiny tany ny teny ny mpianatra hoe fa maninona koa
menaka lafo be iny zao raha namidy dia nahazo vola be tsika afaka hanohanana croisade afaka hanamboarana centre maninona ny nariana fotsiny le tany anaty eritreritra tany inona ny zavatra nisy ny voaka ny findra le tao anatin'ny simona boka le abokana ny findra misy zavatra mamindra misy toerana tsara hidiranao dia misy toerana tsy tsara hidiranao raha tsy miaraka amin' Jesosy ny voaka le tao anatin'ny mpianatra any anatin'ny filazantsara hafa dia tsy jodasy rery no nanakina any fihetsik'io vehivavy io fa ny teniny izy izy teo alleloia ny teny Jesosy hoe maninona nareo no misaina tahaka izany tsy olona ray ny tenen'i Jesosy fa nareo ny zavatra nisy ny voaka le tany anatin'ny mpianatra tany aika ireo mpianatra eo manaraka an' Jesosy fa mbola misy fitiavam-bola misy zavatra fitiavam-bola ny anatiny any fa rehefa tonga tao an-trano Simona boka tonga tao a Betania dia nitsikafona le izy inona koa ny hita tao a Betania Jaona 12 Betania dia toerana nitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty Betania toerana nitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty Jaona 12:1 hatramin'ny 1:12 rehefa ny trano dia vakiantsika vakianareo moa zany fa tsy vakiantsika za efa namaky dia ozy izy ny 2:2 ary rehefa enemana ny sisa tsy tonga amin'ny Pasika Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay nitsanganany tamin'ny maty Betania zany toerana nananganany any Lazarosy tamin'ny maty androany mahita ahako fa ireo matimaty rehetra eo amin'ny fiainanao satria eto Jesosy dia ho atsangan'i Jesosy zany 2 nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta ny nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy Betania toerana fampandrosoana an'i Jesosy toerana fanaovana fanasana an'i Jesosy ao an-trano 3 ary Maria rehefa nakamenatra menaka manitra nisy narda sady tsara ny sarobidy lanjany ray livatra dia nanositra ny tongony Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny anitry ny menaka ny trano Betania hoy ateo dia toerana namakina izay niafina rehetrarehetra reo zavatra any amin'ny takotakona rehetrarehetra rehefa tonga tao Betania dia tsy maintsy naseho masoandro daholo tsy maintsy naseho masoandro menaka ny tehiriziny le vehivavy tany dia tsy maintsy navoaka ary voasoratra any amin'ny filazantsara hafa fa Maria anabavin'i Lazarosy le namaky an'le menaka ozy izy eo amin'ny 5 nahoana io menaka io tsy namidy denari 300 ka nomena ny malahelo ary izy ny laza zany tsy noho ny fiahin'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izany tao aminy mivoaka le nafenina tao amin'ny mangingina zavatra ny kobohiny Jodasy rery tany sy tany anatin'ny mpianatra hafa fa rehefa tao Betania niaraka tamin'i Jesosy dia lasa nitsikafona le izy tsy hoe hanala baraka Jesosy tsy fanalam-baraka ny tanjona fa ahafahana mitsabo an'ilay olana teo amin'ny mpianatra alleloia 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 Matthieu 2:12 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy tia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna ka ny Betania ary dia nitoetra tao mandritry ny alina izy 17 azafady ary no niverina maraina kany an-tanàna izy dia noana Jesosy toerana Betania toerana misy aviavy be raviny fa tsy misy voany toerana misy aviavy be raviny fa tsy misy voany Betania koa toerana ny toeran'le aviavy be raviny tsisy voany teny amoron-dalana nanantona nakeo Jesosy 17 ary raha nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana Jesosy dia nakeo aminy
nanantona azy Jesosy kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany dia hoy izy taminy aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay dia maina vetivety foana teo lay azo Betania toeram-pandalovana fa tsy toeram-pijanonana. Jesosy natory ray alina teo dia avy eo izy noana zany hoe nahareny nofony Jesosy ao Betania zany azo eritreretina koa hoe toerana andrenesana ireo zavatra eo amin'ny nofo noana Jesosy. Tao Betania amin'ny 1:7 dia toerana nampitrangahan Jesosy izay zavatra nolazainy teo amin'ny hazo. Hoy Jesosy taminy aza misy mihinana vo avy aminao intsony dia maina vetivety teo ilay hazo. Hazo aviavy lasa maty. Nitranga le teny satria tsy nanana safidy le hazo tonga dia nandray. Androany mety ve ianao hamono ny safidinao? Eto Jesosy mandefa teny izy mety mibadabada be na mety be resaka be fa ny hitako aloha dia mitanaka daholo nareo tsy haiko na tsy mahazo na te atory fa mba fiangaviana fiangaviana fa tsy baiko sokafo ny fo vonohy safidy andairany teny rehefa miteny Jesosy dia ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika zay zavatra rehetrarehetra tenenin Jesosy. Amen. Betania toerana nanosorany Maria Magdalena an Jesosy mba ho faty. Toerana feno salobona ka tsy atakaran'ny olona ny lanja ny hetsika ara-panahy. Tonga le vehivavy nandraraka menaka manitra teo amin'ny Jesosy, ny mpitazana rehetrarehetra nanakiana hoe atao inona koa zany, fa Jesosy nanitsy ny fomba fijerin'ny hafa hoe avelaonareo izy fa izy manositra anamboarana ho faty. Hetsika ara-panahy nataon'le vehivavy fa ny olona tsy natakatra dia nisokafan'i Jesosy ny mason'ny olona mba hahafantatra ny antony nanaovana an'le izy. Alleluia. Alleluia. Betania tsy hoe fanapotrana izay nafenina rehetra fotsiny fa toerana fanalana salobona. Sazany sady manontany mamaly. Toerana fanalana salobona ihany koa Betania. Inona ny tranga ao amin'ny Jaona 7:20. Jesosy nampianatra amin'ny Marta. Jesosy nampianatra noho ny Marta. Jesosy nampianatra noho ny Marta. Ao amin'ny Jesosy misy fahazavana. Rehefa eo Jesosy dia miova daholo ny fomba fijery rehetra. Tsy fomba fijery habituel ny tsara hoentina miaraka amin'ny Jesosy, fa rehefa eo Jesosy dia tokony misy zavatra miova ny anatin'ny saintsika any. Izao kay ny andrasan'i Jesosy amiko fa tsy ity zavatra ity. Marta ny nampiatrano an'i Jesosy, fa Maria nanokatra ny fony ny aino an'i Jesosy. Misy fotoana ohatran'izany atao anatin'ny asa fanompoana. Misy olona mitondranao atao anatin'ny asa fanompoana dia avy eo ilay olona tsy hita. Tsy manontany hoe Marta sa Maria zay. Fa zaho aloha no hoanina hoe tonga eto ok, nisy nampiatranao fa zaho avy eo no mipetraka teo an-tongotry ny tompo nandray le teny nikoka zay mamy tao amin'ny tompo. Marta ny saina fa nofo ny zava-dehibe ampifaly an'i Jesosy amin'ny fanatitra, amin'ny ampahafolo-karena, amin'ny fikarakarana, amin'ny fikosehana trano sy ny sisa. Fa hozy Jesosy ny anjara tsara tsy raisina ny anaty fanompoana hita maso fa amin'ny toe-po manongilana ny sofina sy ny fitoerana eo an-tongotry ny tompo, mipetraka eo am-pototry ny tongotry ny tompo. Amen. Betania toerana fanokafana vision sy fahatanterahany teny fikasana. Rehefa voavy nanonona teny Jesosy, zavatra nisy maina le aviavy. Teo amin'ny varavara-pasan'i Lazarosy Jesosy, niantso an'i Lazarosy hivoaka, nitranga izay nitenen'i Jesosy tao Betania teo amin'ny Lazarosy. Ka tsy any amin'ilay hoe inona ilay olana, fa mandray ny tenin'i Jesosy ve ianao, manaiky ho faty ve ianao, manaiky ho faty ve manoloana ny tenin'Andriamanitra, fa io teny io marina io dia mitranga foana io ary hitranga eo amin'ny anaran'i Jesosy. Betania toerana fanokafana ny saina, ahalala ny soratra masina. Betania toerana fandraisana tsodrano. Betania toerana fanasarahana nofo amin'ny zava-panahy. Tao a Betania daholo no nanasarahana an'izany. Ny Marta nofo ianao, ny Maria zava-panahy ny katsahany dia nety ilay izy. Alleloia. Androany misafidiana handray zava-panahy. Ny antrano tao amin'ny Simona boky Jesosy. Raha ara-pahasalamana tsy boky Simona.
satria raha boky izy a tsy nahazo mipetraka teo amin'ny tanàna akory fa tany Manakavaly nafindra taty Madagasikara. Tsy boky izy a satria raha boky izy tsy niditra tao an-tranony Jesosy, tsy niditra tao koa ny mpianatra. Le vehivavy mitondra tavoahangy alabastara feno menaka manitra sarobidy a tsy niditra tao koa. Ny abokana dia aretina mangedihidy. Mahatonga anao tsy hifantoka any amin'ny hafa fa hifantoka amin'ny tenanao. Rehefa mangididy ianao a, ny tenanao izay afaka hididy ny tenanao no ataonao. Abokana tao an-tranon'ny Simona boka. Ny abokana dia arety mifindra. Ny zavatra hitako a tsy hita mihitsy ireo Clément-mpianatra ireo tany amin'ny fiarahana tamin'i Jesosy fa niditra tao an-tranon'ny Simona boka dia lasa mifantoka tamin'ny tenany daholo ny mpianatra. Matio 4:17. Ahoana izy ny voalazan'i Jesosy nifindra ny abokan'ny Simona. 19. Ary fantatry Jesosy izay nataony ireo ka hoy izy taminy, nahoana ianareo no mampalahelo andra vehivavy, asa sony nataony tamiko. Teto dia tratra fa tsy Jodasy irery kay nanana an'ilay saina hafa. Fa rehefa namaky menaka ilay vehivavy tao Betania dia nifindra tany amin'ilay mpianatra tao amin'ny Simona, na lasa nanana fisaintsainana ratsy ihany koa ny mpianatra. Inona no tokony ho raisina ao anatin'izany tantara izany? Tao Betania ry araka ny tany saina teo, betsaka ny zavatra nitsikafina. Fa ny zavatra hita aloha rehefa avy nandalo Betania Jesosy dia niatrika Getsemane. Ao a, rehefa avy nandalo Betania Jesosy dia niatrika Getsemane. Ilay tao Betania tsy problema fa karazana identification na problema fotsiny. Inona ny olana, inona ny anina, inona ny anina. Fa tao aoriana amin'ny Betania, inona ny réaction nananantsika tsirairay avy, inona ny réaction nanana mpianatra, inona ny zavatra nataon'i Jesosy. Tongetongetsontsika ohatrany hoe inona raha ny olana eo amin'ny fiainanao hoe diagnostika eny ty. Dia raha makany amin'ny dokotera tsika dia rehefa fantatry ny dokotera hoe izao ny aretina mahazo anao dia meny dokotera inona moa zany prescription na taratasy fanafody hoe izao dana meny ordonnance andana mividy andreto dia inona ny ataonao aorian'ilay izy, hividy an'ilay fanafody ve sa leo ranga tsaboko amin'ny sakamalao sy avozo ihany. Ohatra le Betania tsy olana fa nentina niatrika an'ilay Betania eo amin'izay hiditra ao anatin'ny votoatiny amin'izay tsika. Jesosy rehefa alohan'ny nietrehana Getsemane dia nandalo Betania aloha. Izany hoe tao aorianan'ny Betania Jesosy dia niampitana ka ny Getsemane. Dia rehefa nandeha tany Jesosy tsy nandeha irery izy fa nentiny ny mpianatra. Ao inona moa ny atao hoe Getsemane? Fantatritsika izany tamin'ny anatin'ny révélation an'ny Pasika. Getsemane dia toerana famonoana ny nofo. Ahoana izy Jesosy? Raha eo fantatro fa hainao atao ny zavatra rehetra kanefa raha sitrakao esory amiko ty kapoky ty. Aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Nanaiky Jesosy ho fatiny amin'ny nofo fa hampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona kay ny problema teo amin'ny Jodasy? Jodasy mpingitrika sekoly. Aza mieritreritra olona fa samy mieritreritra ny tenany. Mety tonga ao amin'ny sekoly koa fa tsy mandray izay teny izay meny Jesosy. Ny zavatra nisy aloha raha le tenin'Andriamanitra teo ambony jerena dia hoe mpianatra maromaro no nanana an'ilay fisainana maloto tamin'ilay menaka nararaka. Fa ny hitako Jodasy irery no ringana tao aorianan'ny fandalovana ny Getsemane. Inona ny antony? Jodasy ange tsy nandalo Getsemane. Jodasy tsy nanana fahafohizan-tena hanombo ny nofo. Fa nataon'i Jodasy taria amin'ilay fivoriana anankiray izay nikononkonona hisambotra an' Jesosy. Azontsika ve? Le mpianatra raha ohatra ataontsika hoe raha roa dia efa betsaka. Raha nisy mpianatra roa zany nanana saina, le nanakina an'ilay vehivavy nandraraka menaka manitra samy tia vola daholo ireo. Dia inona ny zavatra nisy? Le mpianatra anankiray koa nandeha nanaraka an' Jesosy tao Getsemane nandeha nivavaka. Ao rehefa identifier ny problème ndana makany amin'i Jesosy. Ty le olana ty, ay vavaka zany. Hoeto amin'ny tendrombohitry ny vavaka, hoeto ao amin'ny vavaka, andao hitolona amin'ny vavaka, andao hanombo ny nofo. Alleloia.
Jodasy tsy niatrika Getsemane. Nanomboka teo amin'ny fingitriana kely dia tsy tonga teo amin'ilay programa famonoana ny nofo Jodasy. Getsemane dia toerana fandavana ireo fitarihan'ny nofo rehetra fa fampanjakana ny sitrapon'Andriamanitra. Toerana tsy fangatahana izay ain'Andriamanitra atao Getsemane fa fanomezana ny décision anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy, raha eo fantatro fa ainao atao ny zavatra rehetrarehetra kanefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Mahita olona be da be andro any anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga eto ianao tsy hitady ny zavatra ain'Andriamanitra atao na dia ain'Andriamanitra atao ary ny zavatra rehetrarehetra fa tonga eto tsika hampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Betania, toerana nitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty. Dia mahita ahako fa androany hananganareo matimaty rehetra eo amin'ny fiainanao koa Jesosy. Amen. Betania, toerana nampandrosoana an'i Jesosy tao an-trano. Hampandrosoa eo amin'ny fiainanao Jesosy. Betania, toeram-pandalovana. Mety misy olona manana olana zao tonga eto androany dia teteny aminao hampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fandalovana io. Aza miditra ao anaty olana fotsiny tsy miaraka amin'i Jesosy. Midira aho miaraka amin'i Jesosy dia mivoa aho miaraka amin'ny décision tsara hanomeza etakiny Jesosy. Amen. Betania, mety hoe toerana nahitany rehetra ilay tahiry ratsy tao anatinao, ny zavatra nafenina sy ny sisa, mety hoe toetra io, mety fisainana io, mety teo amin'ny teny io, fa zao rehefa tonga ny teny dia diovy ny fisainana. Inona ny ten'Andriamanitra? Rahan'i Jesosy manadio ny fieritreretana ho afaka amin'ny asa maty. Aza manome irika ho an'ny devoly ka hanamary tena ao anatiny hoe ohatra hoe ka mahatonga mifoko maloto ange ka izy ange nanao an'izao hoe raha vao tsy manao premier pas izy za tsy anao. Jereo ny akaikinao zazakely zany hoe. Tsy le zazakely le any amin'le bazage le hoe 2 taona sy 3 taona fa reny tsy manao an'izany. Reny tonga dia mikalay aminao foana fa reny le zaza ara-panahy. Reny le raha tsy miandry fonana tsy madio fo ratsy be. Ratsy. Betania, toerana andrenesana izay mbola tsy maty rehetra eo amin'ny nofo. Nivoaka ny fitiavam-bola, nivoaka ny fanakianana, nivoaka ny fitsaratsarana, nivoaka ny fisainana maloto. Fa Betania koa toerana nampitrangan'i Jesosy izay zavatra nolazainy teo amin'ny hazo, tahaka ilay teo amin'ny aviavy, tahaka teo amin'ny Lazarosy, nantsoiny Lazarosy dia nivoaka satria maty ny amin'ny safidy. Manaiky ve ianao ho faty ny amin'ny safidy androany? Tsy mary amen. Vonoy safidinao. Ozy izy mitenin'ny Paoly apôstôly fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifanindriny sy filany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanarahana an'i Jesosy tsy titatra, tsy fanaovana t-shirt hoe an'i Jesosy Jesosy manohitra na mba tsy tenenako t-shirt hafan'olona dia aleony antsika ny tenenina. Fa ozy izy Paoly apôstôly izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny zavatra irinao? Le zavatra irin'i Jesosy ve? Fa raha vao mbola tsy izay, mbola tsy any Kristy Jesosy tsika, mbola mandeha eo amin'ny nofontsika. Kristianina be dongodongo zany, tsy kristianina zany. Raha pasteur tantely ny teto dia tsy mahazo midongo ny soldat, tsika soldat daholo. Amen. Solbavy. Raha vao mbola faniritsika sy ny etaetatsika foana ny etsika eo amin'i Jesosy fa tsy le matery an'i Jesosy dia mbola tsy izy. Tsika tokony le karazana clé USB anankiray formatena dia programmena izay programan'i Jesosy. Izay ny atao hoe any Kristy. Ozy izy Paoly apôstôly izay rehetra any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Kristianina tsy miandrandra izay afaka ataon'Andriamanitra fa kristianina manome fahafahapo an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Kristianina tena mamono ny safidy, mamono ny nofo, manombo ny tena isan'andro. Fanoloran-tena, faharoa, Romana 12:12.
mangataka aminareo aralany no famindrampon'Andriamanitra tolorony tenareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra fanompo-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa mila miova amin'ny fanavozana ny saina ohatran'ny olona manambady rehefa manambady ianao manambady an' Jesosy ohatran'ny mampimebe hoe manambady an' Jesosy ianao dia izay tianao ihany ny ataonao nanolo tenao an' Jesosy ve ianao dia izay tianao ihany ny ataonao fa tena an' Jesosy marina ve aloha tsika sady miresaka amin'ny tena koa amin'izany tena an' Jesosy marina ve tsika rehefa ny atao hoe nanolo tena an' Jesosy tia tenako atolotra anao Jesosy ok miandro-paiko avy amin'i Jesosy zany nda nataovy izao go tsisy hoe ka mety vera tsisy kaka tsisy ka tonga dia an' Jesosy ny tena tonga dia ok zay tenen'i Jesosy ao ok maramila daholy alleloia ozy izy pasteur Rodolphe hoe raha vao olona mpangataka validation amin'i Jesosy misy baraingo kely fotsiny baraingo kely ny kristianina tsy mpangataka validation fa mahazo teny dia go alleloia tsy mpametraka ny safidiny mialohan'ny safidin'i Jesosy fa mandray ny safidy avy any amin'i Jesosy mandray directive avy any amin'i Jesosy dia mihetsika araka ny tenen'i Jesosy alleloia mahita andro fa miala daholo ireo endrika salobona rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta Betania toerana fanalana salobona ny tenen'i Jesosy Marta ny mariny tena mety tsy eritreritra ao fa izay tenen'i Jesosy Marta ny eritreritra hoe zany nampiatrano donc tsy izay mampiatrano ka tsy izay mampiatrano fa izay manome le toe-po omentsika ve le toe-po matetika tsika mampandroso manao cellule de prière mazoto mitory teny mazoto manangan'olona tsara daholo zany fa tsy ampy adino le tena essentiel omentsika ve le toe-po omentsika ve le toe-po toe-po any amin'ny toe-po Jesosy no mitsindroka point manahoana ny toe-ponao asan'ny apôstôly 13:22 zaho ozy izy nahita ny Davida olona araka ny foko vonona anao ny sitrapoko rehetra rehefa tena ny dinihana tsy nanana safidy ange Davida tsy nanana safidy Davida izay ny tiavan'Andriamanitra anazy nalefa tany anaty ala dia nandeha nalefa niandry ny ondrin-drainy dia nandeha tsy tsaroany rainy dia nety tsy nilongolongo ao toe-po no ahitan'Andriamanitra antsika fa tsy asa vita toe-po aloha any foana inona le zavatra nasain'i Jesosy natao inona le zavatra inona le toe-po nasain'i Jesosy nomena inona le toetra nasain'i Jesosy avoaka inona le teny nasain'i Jesosy ny tenenina inona le zavatra sain'i Jesosy toriana ho avy Jesosy iverin'i Jesosy akaiky ny fanjakan'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra ny fiombonana amin'Andriamanitra averika any tsy fanaovana t-shirt tsy titra fa fanomezana toetra Andriamanitra tsy afantatra olona tsy manana ny toetra an'izany tsy afantatra olona tsy manana ny toetra an'izany Andriamanitra dia n'izao ampifamatory amin'ny mandrakizay ny andavanandrom-piainanao amen amen ampifamatory amin'ny mandrakizay ny andavanandrom-piainanao zaro mankatoa an'Andriamanitra hatramin'ny majinika indrindra ny olona zatra mpankatoa rehefa maneno ny trompetra tonga dia mankatoa alleloia ny olona zatra mpidiskute rehefa maneno ny trompetra mbola hidiskuteko trompetra ve zany ohatrany tsy trompetra zany sol ny cléany mi bémol ohatra satria zatra miady hevitra andao esorina ny ady hevitra andao anaiky andao amolaka ny tena ankatoa hatramin'ny zavatra majinika indrindra omeo fankatoavana sekoly famana olana androany nomena saintsika mba ahafahana manaiky zay zavatra ny tenen'i Jesosy tonga dia mankatoa fotsiny nomena vavintsika mba ahafahana miteny ny fahatsaraan'Andriamanitra nomena masontsika mba hamaky teny ahita ny zavatra ataon'i Jesosy mahita ny zavatra tenenin'i Jesosy na dia mbola tsy mitranga ary alleloia tsy mandeha amin'ny saina zany fa vao tenenina tonga dia formatena inona ny tenenin'i Jesosy sitrana io ok mety mbola mivonto le izy fa sitrana zany rangaha alleloia Jaona 7:2 mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianareo tahaka izay efa mandeha firy BPS izy zany tahaka izay hanambinana ny fanahinareo ihany zany hoe ny antoka farany tsara indrindra fa mivany olana tsy manana olana ara-piombonana amin'Andriamanitra tsika izay fotsiny raha fitinina le izy dia izay ny antoka farany tsara indrindra sy mazava indrindra fa résolu ny problème ninona mitranga eo nankatohan'Andriamanitra tsika
Alleloia. Androany omeo ny toe-po mankatohan'Andriamanitra. Andao iombona amin'Andriamanitra. Asory ny tsy haiko hoe asory ny ambopo, asory ny fizahozahoana, asory daholo ireo zavatra tsy nambolen'i Jesosy midira ao anatin'ny teny. Andao tsika hivavaka. Manasanao haitsangana. Andao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ireo tova marobe izay nomeny antsika. Ahafahantsika miombona en communion amin'i Jesosy. Andao tsika hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy androany tena mety misy fotoana mitsikafina tampoka eny le toetra mbola miafina ao anatintsika. Tsika mety hoe afaka le izy, le izy kay mbola tsy afaka. Dia inona no tokony atao? Makany Getsemane ao amin'ny tendrombohitry ny vavaka, mitolona manombo ny nofo, aza manao confession fotsiny hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy. Non, raha vao tsisy vavaka io tsy miala izany. Mila décision, mila décider azafady, mila décider hoe tena ty zavatra ty leo anty makaleo aiza koa dia isam-bolana zao ve dia zao foana leo anty aleo ranga akomboko any mivavako na maimbo raha mivavako tsy maninona na tsisy rivotra mivoaka ary zany tsy maninona fa fehezo. Ataontsika hivavaka Jesosy misaotra anao ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fahamarinana avy any aminao. Jesosy tena marina tokoa fa ianao ny fahazavana zao tontolo zao. Rehefa manantona anao zahay arakaraka ny anantonana ianao dia ohatra misy zavatra hita zany foana hoe ty koa kay mbola tsy mety, ty koa mbola tsy mety. Ary amin'ny fotoana matetika any anatina croisade, any anatina fiarahana mpiara-manompo, eo mihitsy ilay izy no mitrangatranga takalay ianao le ny an-trano tao amin'ny Simona Boka, teo masonao, teo mason'ny mpianatra no nivoaka daholo ireo karazana toetra rehetrarehetra. Jesosy androany identifie le izy, hiditra ao anatin'ny vavaka izay, hiditra any Getsemane izay, andeha hanombo ny nofo, hanombo ny fanirian'ny nofo sy ny filan'ny nofo eo amin'ny hazo fijaliana. Ho formatenay sy sainay Jesosy ampio izay amin'ny alalan'ny fananao masina mba hiditra ao anatin'ny fanombonan'ny tenanay, anao sitraponao, ampio izay tsy ady hevitra, ampio izay anadio ny fo aka décision anome sy anao ny sitraponao amin'ny alalan'ny toetra tsara, amin'ny alalan'ny fiombonana aminao, amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka anaiko tarihan'ny fananao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao itehaka mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mahazo toerana vetivety. Ao isaoranan'i Jesosy ny fotoan'androany. Amen. Satria tena navoaka daholo ny tany be dia be tao amin'ilay tanàna. Be tany tsy azonareo le tsy maninona. Jereo tsara fa tao Betania navoaka ny Maria ny rakitra menaka manitra na feniny ary nomeny an'i Jesosy. Tao Betania no nanehoan'Andriamanitra ny programa izay nafenina ho an'i Lazarosy satria le Lazarosy ohatry ny ela be vao atsangana, le valim-bavaka ohatry ny ela be vao iseho iny iseho ianina ny aparany. Tao Betania keo araka ny tenin'ny pasteur teo no naseho le karaktera nafeniny Jodasy nandritry ny fotoana efa diva marina ny telo taona ny sekoly ny arahana tamin'ny tompo. Tao Betania no mivoaka hoe tena mbola nisy resa-bola tsy folaka fa mbola nampahory azy ary namarota ny ainy mihitsy aza sy nahavery azy. Rehefa identifie ao Betania izy pasteur dia hoentinao Getsemane amin'izay eo ianao no miresaka amin'ny tompo hoe tena tsy mety amiko ty Jesosy satria naseho anao ary tsy te hiaina ny itsony te hiova ary hiova. Amen. Alleluia. Misy zavatra be dia be zany tian'Andriamanitra ahatonga sainantsika. Rehefa tonga Jesosy rehefa vita amin'ny famonjen'i Jesosy dia lasa centré eo amin'ny Jesosy daholo ny toerana tsara rehetra anaty Baiboly. Zay mahatonga le ao amin'ny Kristy Jesosy lasa toeran'i Jesosy ary ato amin'ny Jesosy amin'izay ianao no tena mandinika tahaka izay nivoaka sy nipotra rehetra tao Betania. Alleluia. Tena kaikinao misy zavatra tsy mety hoe mila avoaka hoe dia mila fantatrao hoe tsy afaka hivavaka ianao hoe misible toetra tsy fantatrao hoe hafanampo tamin'ny tsika vao nanolo tenany hoe
ninninona faratsena atao anatiko tesory afanampo reny fa ianao mila mitanisa mandainga aho manota mandainga izy tsy izy zany le vavaka tokony atao fa ianao mitairiko kely fotsiny ianao fa tena mila fantatra tsara daholo hoe ay milatsaka ny teny tsy ananako zany toetra zany nefa Andriamanitra miteny fa mila ananako zany toetra zany milatsaka ny teny manintsy ianao ohatra hoe tena za zany dia tsy tokony ho tesitra natoana fa tokony ho faly ianao hoe wow hitan'Andriamanitra ny ahafahany manampy mba ho itsiny dia taitra tsara zao dia hoentiko miverina eo aminy amin'izay le izy satria resy lahatra fa tsy mety tokoa le izy amen miazakazaka tsika ary tsy maintsy ho tapitra ny fiazakazahana nanomboka tsika ary tsy maintsy hisy fotoana hamarana tonga Jesosy nandeha izy ary tsy maintsy hiverina tandreminy teo-panahinao tandreminy fiainam-bavakao ary ao akaiky ny fiovanao amen raha pitsy mbola misy sekoly laroby mbola misy sekoly raha mbola afaka ianao dia tongava fa tsy misy fatiantoko zany ny fanomezana fotoana ho an'Andriamanitra ary ninninona atao ninninona ho atao dia ataovy misy etaeta ny anatinao any etaeta ny iaina le toetra zay tsikafon'Andriamanitra fitiniko le izy tao a Betania zany ny tsikafona daholo le tsy mety rehetra dia samy mandray ny tandrifiny alleloia inona zao tsy nety tamin'ny fiainan'i Maria nangoniny tao daholo ny vola mpitsangatsangany dinany nataony dia nanomeny an Jesosy tapitra treo zany tantara ratsy rehetra ny Jodasy ny tsikafona teo fa tia vola izy fa tsy tapitra teo fa netiny mardi io 3 jours alohana ny lorana an Jesosy ny tsy haiko na ny arivana iny ny apitsin'izy iny lasa amin'izay izy niketrika rehefa tsy azo ny vola amin'ny Maria vola amin'ny fariseo indray ny alainy dia jareo any na ianao zany Maria miova eto na ianao Maria miova ianao tonga eto zany fa tsy Jodasy le miantona amin'ny Zoma satria Zoma ianao manarika fotoana tsy mitrampokon'olona alleloia fa ny Baiboly mazava be misy Maria miova tao dia misy Jodasy maty tao tena akaikinao tsy mampatahotra zany hoe Maria teo amin'i Jesosy foana hoe Jodasy tsy miverina hoe raha mbola afaka miverina ianao zany dia mbola afaka fafana dia mbola afaka misy fiaingana vaovao dia possible ianao mety tena hafahafa be niditra teto fa afaka ho tonga olom-baovao be anao miala eto asiotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moa zay mahatonga antsika fampahery fa tsy maintsy miova ny toetranao ary zay ny tanjon'Andriamanitra mba hiova tanteraka ny toetranao ifanaraka amin'le endry mivery amin'izay rehefa miseho izy dia to dia fantany hoe iny ianao zany io iny dia mody somatsara ho an-tranony ray ianao tsy zany ve mahafinaritra zany ny tsara indrindra zany manasana hitsangana dia hanao vavaka fisaorantsika ankasitraon'Andriamanitra fa raha nytaona ny fanamasina dia voataony ianao raha jour férié androany dia tonga eto ianao ngezabe zay raha renao fa nanasa Andriamanitra dia namaly ny antsony ianao hitan'Andriamanitra zay averiko indray zavatra nytenen'ny tompo tamin'ny pasteur Rodolphe ozy izy hoe ny présentiel na ny fahatongavanao eto dia fanetretena tsy mitovy amin'ny fiainona toroteny any an-trano mety mihaino zao ny any ampitan-dranomasina dia Andriamanitra mahalala fa ny ampitan-dranomasina mety tsy any ohatra pasteur fa azo pasteur tokony manarika amin'ny fotoana any zany zao zareo amin'izao tsy haiko azonareo ve izy zany hoe omen'Andriamanitra raha-potoana daholo zany no fahafahana manome an'le fanetretena fa tsisy excuse zany hoe normal be ka Madagasikara tsy eto izy zao any izy zao dikan'izay ny olona any zany mila misokatra tsara manararoatra hoe hijery zao Andriamanitra raha manetry tena na tsy fa lazalo mahita aloha fa ianao io manomboka efa mahay mamolaka fanetretena hitako mihitsy tamin'ny voalohany ihany ohatra mafimafy kely fa hitako hoe mifolaka le izy dia raha iny Jesosy afafantanao dia isaora Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo amin'ny fona Jesosy ny isaora isakasitranao satria manomboka volana vaovao zay dia tsenainao amin'ny teny fahamarinana ampatsiahivinao fa misy rendez-vous tahaka ny tao Betania amoanao miafina rehetra ary tsy avelanao isy afenina ka aritra araka ny teninao hoe tsy misy miafina zay tsy ho aseho ary tsy misy takona zay tsy
tsy ho devoalena ary tianao omeloha amin'ny fiavianao no hipopotra avokoa ireo zavatra tsy mety rehetra mba hahafahany mitondra etaeta-piovana eo anatrehanao. Mba tsy ho tahaka ny Jodasy izay teo ny namantarana fa ay tena mbola tia vola izy ary tsy niova, fa mba tahaka ny Maria Magdalena kosa teo izy nitondra nirakitry ny fiainam-paharatsiany rehetra hatramin'izay natotony teo avokoa ary depara vaovao izy niaraka taminao. Za mihitsy tompony etaetanay ary misaotra fa mampatsiaro zavatra be deaibe anao andro maraina. Misy toetra mila ovaina, misy toetra mila kitihana, misy toetra mila esorina, misy toetra mila anapahana hevitra. Dia misaotra anao zay Jesosy, tsy diso anjara fahamarinana zay amin'izao fiandohan'ny maray izao, fiandohan'ny herinandro ary fiandohan'ny volana. Vita sondra iny ny volana avril, tamin'izay rehetra natrehana, tamin'izay rehetra natao, maro mety fikasana sy faniriana, tamin'izay tanteraka tamin'izy ireny dia isaoranay ianao, tamin'izay tsy tanteraka ihany koa dia mankasitraka sy misaotra anao zay. Misaotra fa matoa mandingana somatsara mahita n'ity volana vaovao ity zay tompo, dia manina fanantenana fa na inana programa tsara tsy mbola hita amin'ny masonay no maninao amin'izao volana me zao dia mino zay fa vaovao anay indray ny famindramponao, vaovao maraina indray ny fiantranao, vaovao maraina indray ny fahatsaranao ary manomboka vaovao miaraka aminao zay, miaraka amin'ny famindramponao sy ny famelan-keloka. Tsarovony tsiraray avy hiaina n'le fiainam-piovana, ampiony tsiraray avy azoto sy arisika ho fehiny fanetretena, tena hanompo anao amoaka ny toetra amin'izay takianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Zavatra angatany eny Jesosy dia ampiony tsiraray avy. Tonga eto amin'ity toeran'ity reto zanako reto manetaeta, ao ny mety marary, ao ny mety miatrika olana, nampatsiahivinao zay androany fa ny tsy fahaizanay mampiasa ny zavatra ara-potoana dia mitondra olana manahirana be amin'ny fiainanay. Ampianary zay ahy ampiasa amin'ny masonay tao amen. Ampianary zay ampiasa ny momba ny ray manontolo na ny fisainana na ny fotoana na ny talenta zay rehetra mahakasiky ny vola eo ampelantananay tompo ao. Ampianary zay mba hiconsulte anao amin'ny fotoana rehetra fa manjary be ranomasy zay rehefa manao zay tianay ka midofotra avy eo le izy. Sady mivahany olona andro maraina, ny fantatra fa misy fanasitranana, mikorina ao amin'ny teny fahamarina zay efa nitoriana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa efa mikarakara ny fiainany tsiraray avy ianao. Io indray ny fianarany ankizy rehetra zay mianatra sy ny olon-dehibe zay mianatra. Tsarovany keo ireo ray aman-dreny zay tonga manatrika eto, ny fahafahana miatrika an'ity volana ity, na ny ara-pitadiavana, ny ara-pivelomana, ny momba ny asa mandrara, ny ara-pahasalamana Jesosy tsarovindray amin'izay anjara fahasalamana ao amin'ity volana ity. Indrindra tompo, ny fiainam-panahinay, ny fiainam-bavakay, ny fahafahanay miombona aminao sy miray aminao, mba tsy hitondra ny adinay eo amin'ny nofo zay fa hampiakatra an'izany ho ao amin'ny fanahy, mba hianatra hametraka anao olay miady ny adinay ary mianatra izay mitsahatra sy tony tsara mametraka an'izany eo an-tananao. Saotra fanamasina tsy mamelanay ianao anaty fahotana, tsy mamelanay ao anaty fahazaran-dratsy ianao, tsy mitsahatra ny bitsika manampy ary raisinay zany fanampiany zany. Atanjao indray tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny alalan'ny herinao, ny fanapa-kevitra tsara ho am-pony zanaka ao tsiraray avy, mba ho tsara honay tompo fa ny zanaka nateraka Andriamanitra dia tsy mahay manota. Misaotra betsaka, manomboka tsara ny herinandro zay, manomboka tsara n'ity volana ity zay, ho tsara ho anay ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy, ho tsara ho anay ty volana ity. Ankasitrahana sy isaorana ianao ny programa rehetra ataonao mipetrapetraka, tanterahanao araka amin'ny fahendrenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raha tsotsodrano zay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny fahendren'Andriamanitra ao anatinao. Ibitsika amin'ny fanamasina nampy ianao amin'ny fahafahanao mamerina ny fampiasana an'izay nomen'Andriamanitra mba hiasa araka ny tokony ho izy.
manomboka androany maraina tsofina rano ho ainao tsara mampiasa ny fotoananao ny masonao kibonao ny sofinao ny sainao ny fiatreretanao ny vatanao ny fotoananao ny volanao ny fanananao ny talentanao na zay voatanisy na zay tsy voatanisy izy feo ibitsika eo anilanao anambara hoe zao ny tokony ampiasana azy amin'ity fotoana ity amin'ity zavatra ity amin'reto olona reto ho tanteraka aminao zany hoenaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ninona zavatra mety nafenina nataon'Andriamanitra mipotro zany satria natsangan'Andriamanitra ho Betania ty toerana ty andro maraina mba hahafahanao mitondra an'izany eo anatrehan'Andriamanitra ritako fa efa nentinao zany ary satria nentinao teo aminy zany maivana ianao ary efa any mitompo le mavesatra afaka ianao ary sitrana ianao mandehana fa ho marina aminao hatrany ny teny tompo hoe ary indro izao mbanao mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo fahasoavana dia fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao